distrika roa hatreto no fantatra fa misy olana dia Marovoay sy Belosiotsirbiny amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka Averina. Niditra an-tsehatra naneriny mpifidy handany kandidatoana ny solotena ny gouvernemanta raha ny vaovao samihafa avy any amin'ireo toerana ireo. Alabato, Belotatokana efa nahitana marika, Tsindribokotra, ireo no isan'ny olana voatontonona any an-toerana. Amin'ny ankapobeny sy 100 ny asa no vitan'ny Senita hatreto momba ny fifidianana solombavam-bahoaka Averina na amin'ireo distrika 4 na merenana fifidianana. 770 ho an'ny distrika Anambanja, 720 ho an'ny distrika Belosiotsirbiny, 720 ho an'ny distrika Marovoay. Aorian'ny 9 Aogositra ho avy izao no vinavina ny Senita moana ny valim-pifidianana feno vonjimaika avy amin'izy ireo. Andrasana amin'ny alakamisy izao ny hotoy ny hetsika ataon'ny mpiasan'ny jirama. Niona tamin'ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny repoblika ny solotenan'izy ireo androany. Aoriany amin'ny alakamisy no fantatra izay hotoy ny hetsika hijanona aloha ny fitokonana mandra-pahatonga izany. Be loatra fampanantenana pôkata taon'ny mpitondra fanjakana. Nafana netsika ny mpampianatra Frama androany. Efa nanokanisy ray aman-dren'ny mpianatra ihany koa nanatevin-daharana izany. Niditra an-tsehatra tamin'ny fandravana ny hetsika ny mpampianatra Frama ny Moreg, tsy nisy ny fisamborana. Azo farany any ivelany, mitoy ny fanoherana ao Pakistan ny amin'ny fitakiany ny alan'ny Prime Ministra eo amin'ny fitondrana. Ny maraina teo fa hita lafim-pianjakana iray no nidiran'ireo mpanao fihetsiketsehina ankeriny etsakilany. Efa mandrangaranga manakaiky ny fonenan'ny Prime Ministra ireo mpitokona mangataka ny fialana. Ny andindinina avy hatrany. Tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara hatrany. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Antananarivo sy ny manodidina Tropique Faya manolotra antsika Tournan Samgeza ao amin'ny Coliseum Antsontsombe ny alahady 7 septembre 2014 manomboka amin'ny 8 maraina afanainy Minas Black Nadia Banjaka Joeme Jerry Marcos Walian Q Meiza THT Martura Freedom Lenji sponsor officiel Mancafi Boutique partenaire New Pizza média officiel Cool TV sponsor THB. C'est la qualité de nos pommes de terre qui rend les chips Lay's naturellement irrésistibles. Till I come. Till I come. Change it and say. Till I come.
Luxor, le plaisir du confort. À l'occasion de son 10e anniversaire, l'hôtel-restaurant SK Melody vous présente un grand cabaret avec Nzil et voix féminine de Narint au SK Melody à Amboudatim le samedi 30 août 2014 à 21h. Le vendredi 5 septembre 2014 à 19h, un grand spectacle Nzil au CCSK en Talmé. Contact 020 24 642 21 034 10 172 36 033 02 587 99. Partenaire Uniprod, toupmasmada.com. Partenaire média Cool TV, ASM Radio, RDJ. Ankasitrany ianao tomboky lasy tomboky vavy manjotsy tapaka ny fahitalavitry ny KOLO TV. Ialana tsiny ety ampiandohana ny fahatarany fampahalalam-baovao manasanao indray ary anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny fanarahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao mahakasika ny rara jirama tapitra androany ny 27 ranomen'ireo sendika ny mpiasa eo anivony ity orinasa-panjakana ity. Taorian'ny fionana indromiataony nataon'izy ireo tamin'ny tompon'andraikitra ajanona ny fitakiana mandra-pahatonga ny alakamisy ho avy izao mipetraka ho mpanelanelana ny minisitry ny angovo sy ny eo anivony fiadidiana ny Repoblika Fanadidina. Tsy hisy intsony ny fitokonana faobe izay ataon'ny eo anivon'ny jirama. Antony, efa nisy ny fampiresana teo anivon'ny ministeran'ny angovo sy ireo solitenan'ny mpiasa io maraina io. Taorian'izay, nisy ihany koa ny fionan'izy ireo tamin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika. Nisy marimaritra iraisana taorian'ny ireo fionana roa sosona ireo. Ny fomba firesan'ny président zany alarobia zany zareo no manana conseil des ministres. Io zany ny afahany mitondra le fanelanelana sy izay rehetra andrasana taminy. Dia manome fotoananay izy ny valiteny avy any na alarobia ihany na alakamisy zany. Vokatra izay, atsahatra ny fitokonana mandra-pahatonga ny alakamisy ho avy izao, ahazon'izy ireo ny valiteny avy amin'ny mpitondra fanjakana. Tsy ahivina fa fitorinan'ny mpiasan'ny jirama momba ilay court-circuit teny amin'ny trano fonenan'ny filoham-pirenena no nahatonga ny fitakiana ataony ireo mpiasan'ny jirama ireo. Anao ny asany ankalalahana ny votoatiny ny fitakiana izy ireo. Ny zavatra azo asongadina tamin'ity resaka ity dia samy resy lahatra avokoa ny rehetra hoe tsy misy manana tombony hanakorontanana ny tany sy ny fanjakana amin'izao. Noho izany dia natao izay hifandaminana ary nanapa-kevitra tao anatin'ny dinika ny fanaovana fa anome valiny anay ny SGP farafatarany amin'ny lakamisy manoloana an'izay rehetrarehetra izay ao anatin'izay fandaminana izay dia tsy misy hoe grevy atahorana na fepetra hafa ho raisina. Miankina amin'izany no hanohizana ny tolona na tsia, na izany aza tsy hisy ny fahatapahan-jiro. Vaovao mahakasika ny orinasa-panjakana jirama izay hatrany tanàna misy eo amin'ny 20 eo androany no tratry ny fahatapahan-jiro na ny délestage tsy mbola vaovao amin'izao fotoana izao ny olana eo amin'ny fandoavan'ny tahirim-bola-panjakana ny vidy solika ampiasain'ny orinasa jirama ampihodinana ny milina mitetina hatrany amin'ny 200,000 ariary ny trosan'ny mpandrarama mamokatra solika amin'ny jirama hatramin'ny taona 2024. Ho an'ny Tomasina manokana ny fahasimban'ny groupe électrogène no niteraka ny fahatapahan ny jiro fanampanazavana. Ao anatin'izay délestage ihany tsara marina fa androany Tamatavy ny tanànan'ny Tomasina dia tsy délestage économique tsy délestage économique no misy fa délestage technique. Ny antony dia nipoaka ilay groupe tao anankiray tao dia manana any amin'ny banga 4 mégawatt ihany tsika 4 mégawatt. Dia tsy maintsy vahana koa zany vahaolana ara-teknika zany fa mitady vahaolana amin'izany tsika androany zay ny tena mamaizina ny Tomasina androany. Dia izay ihany koa no idirantsika eo amin'ny pejin'ny toe-karena izy fidinany hatramin'ny 500 ny hetra alohan'ireo mpamokatra sigara mampiasa ny paraky vokariny eto Madagasikara raha ny voarakitry ny lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana sy pantsina ho an'ny taona 2024. Ny ampiroboroboana ny fambolena paraky no anton'izany raha nambara ny tale jeneraly ny hetra Tazafy Armand. Hita ihany koa anefa fa isan'ny mampiena ny isan'ireo mpisehatra tsy ara-dalàna eo amin'ity lalam-piariana ity izany fanovana izany. Fanadihadiana. Paraky mahery ny 150 taona isan-taona no vokariny eto Madagasikara izay mampiditra hetra hatramin'ny 100,000 ariary ho an'ny taona 2024. Mahery ny 70 taona isan-taona kosa no afarantsika avy any amin'ireo tatsinanana raha toa ka 100 hatramin'ny 50 taona no paraky misy antitra na parfumé afarantsika avy any Virginie any Etazonia.
Manomboka izao azo fampihenana amin'ny hetra izay aloha ireo orinasa mpanodina paraky. Fihenana 500 ho an'ireo izay mampiasa paraky novokarina teto Madagasikara, mihoatra ny 700 isan-jato. Io dia natao amporisihina ny fambolena paraky ato anatiny satria mba afaka mandroso, mba tsy ho very asa ireo olona andrivony efa mamboly manao ny asa fambolena paraky. Amoron'asa raha ataoko ireo manana indray ve amoiny azy. Incitation zany io amin'ny fambolena paraky ato anatiny ka mba ho ampiasain'ny opérateur mpanao sigara ato anatiny ny ravi-paraky vokarina eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny ezaka ataon'ny fanjakana hampidirana ireo amin'ny sehatra tsy ara-dalàna mba hiditra amin'ny fanarahan-dalàna ihany koa izao fepetra izao. Maro ny mpamboly paraky raviny eto, saingy tsy manana anjara-tsena izy ireo ary vitsy no hitan'ireo orinasa mpamokatra sigara. Tsy dia be mpanjifa ihany koa ny sigara mitondra ny marika malagasy. Maro noho izany no miezaka mamadika ho vola ny paraky ambolen'izy ireo amin'ny fomba rehetra. Ety amin'ny tsenana Nosy efa voarara ny fivarotana paraky gasy. Mpivarotra anjatony maro no mivelona amin'izany amin'ireo tsena rehetra eto an-drenivohitra. Maro izy ireo no manafina ny paraky amidiny ao anatin'ny karazan'entana maro samihafa. 2 alina hatramin'ny 3 alina eo no vola miditra aminy isan'andro. Paraky hatramin'ny 2 kilao eo kosa no lafiny isan'andro. Aveo zao ny paraky amidinao? Neve. Any ambanivohitra. Ambanivohitra Ambatomanga. Dia nareo ve ety tsy misy hoe manenjika amin'io fivarotana paraky gasy? Misy ka. Tamin'ny oviana zao nisy an'izay? Mandeha foana izy amin'izao. Iza le manao an'izay fanenjehan'izay? Ny tsena, ny be amin'ny fanenjika an'ireny. Aiza amin'izao fotoana izao dia mpivarotra paraky tety amin'ny Nosy be reny? Tsy hita reny intsony aloha izao efa tsy mivarotra intsony izy. Hatramin'ny nananjely zandarina anazy reny dia tsy hita intsony. Nanomboka tamin'ny oviana izay? Efa 2 volana mahery amin'izay. Raha ny salanisa farany navoaka ny Instat maherin'ny 20 amin'izao fotoana izao ireo orinasa mpanodina paraky. 2 alina hatramin'ny 3 alina kosa ireo fianakaviana mpamboly paraky mpikambana ao amin'ny Ofmata amin'ny toerana 5 eto Madagasikara raha toa ka tombanana anarivony maro ireo manao izany asa izany manerana ny Nosy. Eo amin'ny lafiny fizahantany kosa indray an-tapitrisany maro no very amintsika malagasy isaky ny famonoana varika na lemurien iray. Noho ny tsy fahafantarana misy ny manondrana ny tsokosoko ary misy mihinana ny varika. Afaka atao tsara nefa ny miaro ity harena ara-boajanahary ity raha toa ka tomombana tsara ny fiarikarenan'ireo mponina mitrandraka azy. Ity biby ity ihany koa no vokatra natao hisarihana ireo mpizahatany izay isany mandray anjara betsaka amin'ny arikarena VAOVAO eto Madagasikara. Fanadihadiana. Teti-bolatra amin'ny 7 tapitrisa $, no ilaina mba ahafahana miaro ireo varika eto Madagasikara sy manatsara ny fiarikarenan'ireo mponina mivelona amin'ny fitrandrahana izany. Harena ara-boajanahary afaka ampandrosoana ny lafin'ny fizahantany eto Madagasikara itony karazana primaty itony noho ny 20 isan-jaton'ny primaty maneran-tany eto Madagasikara avokoa. Amin'izao fotoana izao karazany 920 amin'ireo 500 nisy teto no efa lany tamingana. Biby taloha le murien dia misy trafic alefa nivelany amin'izao fotoana izao misy le consommation locale zany hoe amin'ny faritra tsy atsinanana io zao samborin'ny olona le tsitsidikely reny dia amidin'ny olona 5,000 ariary. Misy arak'izany ny paikady napetraka tamin'ny taona 2020 sy 2021 izay maharitra 7 taona hoentina manatsara ny fiainan'ny mponina mba ahafahana miaro ireo varika. Fiainan'ny malagasy dia mifototra amin'ny fiombiana sy fahambolena dia tsara ao zany aloha velontenan'ny olona fa rehefa mbola nona le olona dia tsy afaka iainao loatra izy ary zavatra normal zany ary mila fitaizana io, mila éducation io, mila sensibilisation io. Ny fiarovana ny toerana fonenany kosa ny tena isan'ny manana sarotra amin'ny fiarovana ny varika noho ny fandringanana ny ala. Ny varika na ny lemurien nefa no afaka misintona ireo mpizahatany hiditra eto Madagasikara raha nambara ny Tale Général ny Madagascar National Park. Raha nareo zao hiditra magasin anankiray misy produit d'appel lazainao zay nareo vao mitsofoka ao. Ny any Madagasikara zany raha apitahana amin'izao tontolo zao ny produit d'appel dia ny lemurien aloha. Fa rehefa tonga aty le olona na le tour opéra mandafo azy dia mazava ny zavatra lazainy eo. Circuit no midina fa ao anatin'le circuit no zany tsy maintsy misy lemurien.
hoentiny indrindra mba hahafantaran'ireo varika mba hahafana miaro azy isy ny hetsika dia ny varika maneran-tany izay ataony 2020 hatramin'ny faraka amin'ny 30 oktobra ho avy izao ka isan'ny mandray anjara amin'izany isika eto Madagasikara. Ivadika pejy afa-tanteraka kosa indray isika tsy andony vola 2,000 ariary isaky ny solosaina iray isam-bolana eny anivon'ny Omdany Cybercafé andaniny milaza ny eo anivon'ny Ministeran'ny Kolotsaina fa tsy misy ambon'ny lalàna ary tsy maintsy ampiarina izany lalàna misy maneran-tany no ampiarina ary tsy vao izao noho izany teto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany fanatediny. Nanambary ireo tompona cyber fa be loatra ny vola tokony alohan'izy ireo ao anatin'ny taona iray raha toka tsy mampiasa afa-tsy solosaina 5 fotsiny aza. Taorian'ny fivoriana nataon'izy ireo ny sabosy lasa teo, tapaka ny hevitr'izy ireo fa tsy andoha ilay vola 2,000 ariary isaky ny solosaina. Ny raika amin'ny 700 isan-jaton'ireo mpivory no niarana naiky fa tsy andoha na inona na inona any amin'ny omta. Resaka manaiky sy tsy manaiky dia izay loatra ny olana fa lisy tsisy vitan'ny fampirarahana. Izay efa vonona foana ny fampiraraha ary noloka tany amin'ny 7 sy 4 efa namme izay hoe 10,000 ariary par cyber par an tokony amenay tsy nanaiky ny omta tamin'ny fa 4 volana jolay teo izay mbola niteny 20,000 ariary par cyber par an mbola tsy neken'ny omta dia ino no vokatry ny assemblée générale. Tsy voatery ho any amin'ny ainao manjery ihany no tokony andoavana vola iarovana ny zon'ny mpamorona. Voakasika izany ihany koa ny fitaovan-tserasera rehetra. Tanjona amin'izany ny fiarovana zon'ny mpamorona malagasy ka tafiditra ao avokoa na hira na horonan-tsary na asa soratra na sary ary tsy misy ambony lalàna hoe ny ministry ny kolotsaina sy ny vakoka androany. Matetika moa rehefa resaka vola no resahana dia ohabolany malagasy ihany koa no miteny hoe be analàna marary kely esorina marary kanefany ny fanatanterahana ny lalàna dia zosy adidy ary andraikitry ny tsirairay. Ministera dia efa nanome vahaolana raha toa ka manana ordinateur 10 ny cyber dia ny 4 amin'ireo no andoavany an'ilay vola tokony alohany eo anivony omta na izany naty izany nefany dia eo am-pandaminana tanteraka ny rindran-damina izahay. Nanatitra io fanapahakevitra ny raisiny io teny amin'ny Ministeran'ny Vakoka sy ny Kolotsaina ireo tompona cyber androany. Raha ny loharanom-baovao azo hatrany hiamafy ny fitakiana ataon'izy ireo. Miandry ny toromarika avy amin'ny ministera kosa ny eo anivon'ny omta mialoha ny fampiarana ny lalàna. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray ny rotsaka an-dalambe amin'izay ireo mpampianatra frama sy ny ray aman-dreny vitsivitsy taorian'ny herinandro nanaovan'izy ireo ny fihetsiketsehana atao amin'ny tokotany malalaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny fampanantenana ataon'ny fanjakana no antony ny fitakian'izy ireo na dia ny lokaloka tsy apiditra ny mpitandro ny filaminana amin'ny fitakiana tahaka izao zany minisitra Paul Rabary ny antsony Hemoraig izy androany itony fitokonana hoy ireo mpampianatra frama fanadihadiny. Nidina an-dalambe avy hatrany ireo solontenan'ny mpampianatra frama sy ny ray aman-dren'ny mpianatra vitsivitsy androany. Nandrava ny fampiofanana amin'ny resaka tem-pirenena tetỳ amin'ny CG Anosy no nataon'izy ireo voalohany. Taorian'izay dia niazo ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ireo mpanao fihetsiketsehana. Tonga hatramin'ny fandoroana kodiarana manoloana ny vavadin'ny ministera ny hetsika. Raha ny nambaran'ny mpitarika ity hetsika ity, be loatra ny fampanantenana pokaty ataon'ireo mpitondra fanjakana. Manomboka izao izay ilatsaka eto amin'ny firenena aza miteny zavatra tsy ho vita ka rehefa vita izy ataovy zao de zao tsy matatro zahay ary zahay rehetrarehetra ny ray aman-dren'ny mpianatra izay mpampianatra efa nisotro aleko maty na dia mozany hainay aza ity tolona ity na samborina tahaka niny zahay zay tsy matatro satria no avy ny janakay ho avy ny fianakavinay ny adivanay fa nay efa vita misaotra tompo. Niditra an-tsehatra ny Hemoraig nandrava izany. Tsy nisy ny fisamborana. Karamain'ny ray aman-dren'ny mpianatra avokoa ny akabeazan'ny mpampianatra any amin'ireny sekoly fanabeazana fototra ireny. Ambany dia ambany anefa ny karaman'izy ireny. Manodidina ny 3,000 ariary isam-bolana izany ho an'ireo tsy mbola mahazo tambin-karama ary miampy 2,000 sy 1,000 kosa izany ho an'ireo efa mahazo izany. Miaiky ny fahasairanan'izy ireny ny ministera saingy mbola miandry ny fandraisana ireo direna sisy koa aloha vao miditra amin'ny fandraisana ny mpampianatra. Tsy ho vita ao anatin'ny fotoana vetivety anefa izany hoy ny ministra. Ny zavatra tsy vita nandritra ny 5 taona tsy ho vitantsika mihitsy ao anatin'ny 2 volana 3 volana.
fa dia eo tsika miara-miasa miaraka mijery ny vahaolana ary mandeha par étape izy io satria am'izao fotoantsika tenantsika izao eo amin'ny fametrahana ny direnitsika izao dia aveo metraka ny Cisco dia aveo anao an'ny recrutement 10 000 fonctionnaires dia mandeha par étape zany ka tsy ho vavahandro any zay ny zavatra hafatra hoe tsy ho vavahandro any ny problema rehetra izay nitambesatra tamintsika rehetra niditra ny 5 taona. Ratseivina ray alina anisan'ireo mpampianatra ho raisina ary amin'ny faraparan'ny taona any no anatanterahana izany. Raha ny vaovao azo, ny 3 amin'izy ireo dia hisolo toerana ireo lasa nisotro ronono tamin'ity taona ity. Hiparitaka amin'ireo EPP sy CEG manerana ny nosy kosa ny 7 ambiny. Izany hoe lasa tafiditra isan'ireo posta budgetaire ray alina indray izany ny posta misy ireo nandeha nisotro ronono. Ireo mpampianatra Frama kosa milaza ny mbola hanao ny fidinana an-dalambe miaraka amin'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra raha ampitso. Ratseivina isan'ny fampanantenan'ny filoham-pirenena ihany koa ny fampianarana tsy andoavam-bola eny amin'ny EPP. Eo amin'izay pejin'ny fampianaran'izay hatrany amin'ny 12 ny volana septambra ho avy izao nanomboka ny fisoratan'anarana ho an'ireo sekoly fanabeazana fototra na ny EPP manerana ny nosy mbola kavitsiana nefa ireo EPP no manao filazana mahakasika izany raha ho an'ny eto an-drenivohitra manokana tsy mbola maimaim-poana hatreto ny fisoratan'anarana eny amin'ireny sekoly mpanjakana ireny. Sorakotindrina. Ho mamaim-poana ny fianarana sy ny fanabeazana fototra eo amin'ny sekoly mpanjakana na izy na aiza eran'i Madagasikara. Tenin'olon-dehibe teny loka ny vavan'ny filoham-pirenena, filohan'ny malagasy rehetra. Isan'ny namelombelona ny fanantenan'ireo malagasy maro an'isa mampiana-janaka eny amin'ny sekoly mpanjakana. Ny 12 janoary farany teo iny, izany hoe 7 volana lasa izay. Afaka iray volana kosa no tokony hiditra eny amin'ny EPP saingy hatreto tsy hita io fampanantenan'ny filoham-pirenena io. Mbola andoha vola ny sarababem-bahoaka mampiana-janaka amin'ny EPP, fisoratana anarana izay efa manomboka ho an'ny EPP sasany. Ity EPP eto Anosy ity aloha hatreto no nahitana ny fandaharam-potoana mikasika ny fanoratana anarana sy ny fidiran'ny mpianatra. Misoratra mazava eto ihany koa fa mbola misy ny vola aloha amin'izany. 4,2 alina isaky ny mpianatra izany na mpianatra vaovao na ireo mamerina manoratra anarana. Sara-pisoratana anarana sy anakaramana ireo mpampianatra Frama no antony io vola io. 3 ny isan'ny mpianatra eto ary 50 eo ny isan'ireo mpampianatra saingy ny 7 amin'izy ireo dia mbola maître Frama avokoa. Etsy andanin'izay mbola mandany hatrany amin'ny 5,1 alina ariary any ny fitaovan'ny mpianatra iray raha taona voalohany izy ireo. Tafakatra hatrany amin'ny 4 alina ariary ihany kosa izany ho an'ny kilasy 5 na ny 7. Mitaraina ireo ray aman-dreny manoloana izany. Mananjanaka roa dia ny ray efa nianatra 3 taona izao 3 taona amin'ity dia ny ray mbola ampidirina dia 4,2 ray mitapaka teto satria zay zany hoe zaka ny ray aman-dreny saika atao 5,2 ray ilay izy dia tsy mety zany ilay ray aman-dreny fa hoe tsy tsatra ilay izy satria ilay hitanao koa ilay fiainana efa mafimafy rahateo. Ny asa tsy misy amin'ilay ray aman-dreny nefa ny zanany be dia be dia voatery izy tsy afaka mampiditra ny zanany eo an-tsekoly izy satria zao tsy afaka manambola izy hoentina andoavana an'ilay vola amin'ny EPP fa mangataka mihitsy zay amin'ny fanjakanao ambony mba ho tanterahana zany le eritreritry ny président hoe mba tsy andoavam-bola ho an'ilay ankizy ny fidirana ao amin'ny EPP. Amin'ny 12 ny volana septambra ho avy izao no isokatra ny fisoratana anarana ety amin'ny EPP ary amin'ny 9 ny volana oktobra no hiditra hianatra ireo mpianatra. Izany fampanantenan'ny filoham-pirenena ihany koa ny fampitaovana W miisa 5,2 alina ho an'ny EPP rehetra manerana ny nosy sy ny ananganana foto-drafitrasa vaovao miisa 3,000. Hatreto mbola miantona ihany koa ireo. Eo amin'izay pejin'ny fampianaran'izay hatrany vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray avy any amin'ny faritra Mahajanga raha ny marimarina kokoa nisy ny fihaonany asabotsy farany teo amin'ny filoham-pirenena sy ny solotenan'ny mpampianatra mpikaroka ary ny solotenan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra sy ny avy eo amin'ny fitantanan-draharaha eo anivon'ny oniversite ny Mahajanga. Fihaonan'izay tsy azo ny mpanao gazety natrehana ny mahakasika ny olan'ny oniversite any an-toerana ankehitriny no ny bahan-toerana sy ny fampidiniana tao anatin'izany fihaonana izany. Azonay amin'ny Antsoatarby ny solotenan'ny mpampianatra mpikaroka ny oniversite ny Mahajanga Andriana Setra Erlistina mitatitra ny mahakasika izay. Nampanantena izy mitondra vahaolana mahomby mifanaraka amin'ny tany Tandalama eto amin'izao olana amin'ny oniversite ny Mahajanga izao dia mbola manamafy koa izany zahay amin'ny fitakiana rehetra izay efa nataonay hatramin'izay
dia ny fampiarana trano ny lalàna lalàna velona ny feny université eto Madagasikara ary mifanaraka amin'izany fanaran-dalàna izany ny famerenana amin'ny toerana ny filohan'ny université izay tsy hananana prof mivaingana ny antony nanesorana azy. Ary izahay ny angatahanay dia ny application de texte ihany mahavahan'ny olana eto amin'ny université ny Mahajanga ary tsy université ny Mahajanga irery ihany fa ny université manerana na Madagasikara satria raha tsy manaraka ny texte io dia olalaovo ny mpanao politika foana izany ny fiainana aty amin'ny université mandeha tâche d'huile io. Asa raha fantatsika hoe inona no mitranga any Tamatavy amin'izao fotoana izao, inona ny any Toliara ihany koa ka tsara izany mametraka hoe tany-tandalàna université miatra ny application de texte. Dia izay vaovao avy any amin'ny faritra izay ihany koa no hitodiantsika eo amin'ny pejin'ny politika, eo amin'ny lafin'ny fifidianana. Amin'ny ankapobeny 7 ny asa no vitan'ny senita hatreto mahakasika ny fifidianana sy solombavambahoaka Averina any amin'ireo distrika 4 namerenana ny fifidianana. Ho an'ny distrika Anambanja mitarika ny kandida natolotry ny antoko malagasy miara-miainga Solaimana Mahamoud izay nahazo ny 2,470 isanjato ny vato. Mahalona ny kandida Saotra Katriny izay toana ny HVM izay manana antotanisa 430 faingo 820 isanjato ity kandida toana ny HVM ity izay nidina ny minisitra Perinasa telo avy amin'ny gouvernemanta tany Ambanja nandritry ny fotoana ny fampelezan-kevitra. Ireo minisitra ireo izay naneho amin'ny pahabe-maso ny fanoana ny kandida io. Elanelam-bato hatrany amin'ny 100 no manelonelona ny kandida Rotota kehitriny ary anisambato voaraina avy anivo ny malagasy miara-miainga any an-toerana dia andrasana itombo io elanelam-bato io arakaraka ny atongavan'ny vokatra avy amin'ireo biro-pifidianana miisa 250 ambiny. Raha tsy hivina mahery ny 2,000 ny isan'ireo elanelam-baton'ireo kandida ireo tamin'ny fifidianana farany. Ho an'ny distrika ny Belo-sur-Tsirbina kosa indray 90 amin'ireo biro-pifidianana 450 no tonga sy voamarina eny Alarobia mitarika ny kandida Paul Karany toanan'ny Antoky Arakisika izay manana isambato 770 faingo 120 isanjato faharoa ny kandida ny Arema izay toanan'ny vondrona politika miaradia amin'ny malagasy miara-miainga manana isa 520 faingo 820 isanjato araky ny isa avy amin'ny senit kely de kely ny elam-bato amin'ireo kandida ireo raha ny vaovao iray farany hatreto. Vita teraka kosa ny tatitra avy an'ny Sainte Marie ety de ety ihany koa ny elanelam-bato ny kandida Maxime no nitarika amin'ny salanisa 170 faingo 120 isanjato. Aoriny kosa ny kandida ny Antoko Mamon Yves Stella izay manana ny salanisa 170 faingo 750 isanjato. Fa mahakasika izay fifidianana izay hatrany valim-pifidianana avy amin'ny biro-pifidianana miisa 320 amin'ireo 436 no andrasan'ny senita VAOVAO anaovana fanamarinana hatramin'ny androany folakandro. Distrika 2 hatreto no fantatra fa misy olona dia niany Marovoay sy Belo-sur-Tsirbina amin'ity fifidianana solombavambahoaka Averina ity. Nidina nitsehatra nanery ny mpifidy andaniny kandidatoanany ny solotena ny gouvernemanta Kolo Roger araky ny fitarainana avy amin'ireo distrika ireo. Famtinana avy hatrany. Tao Belo-sur-Tsirbina vato efa nahitana marika mialoha miisa 3,000 fifaniliana amin'ny alabato mpikambana amin'ny biro fandatsaham-bato tsy manana kara-panondro firaisana tsokombakombo eo amin'ny CED sy ny kandida voalaza fa tohanan'ny fanjakana. Ireo no olana fifidianana solombavambahoaka ao amin'ny distrika amin'ny Belo-sur-Tsirbina. Manao antsoavy ny kandida avy amin'ny Antoko Arema any an-toerana vokatra izany. Naheno an'iny le vahoaka dia tonga tezitra daholo teto amin'ny distrika Belo fa hoe nangala bato aho mbola tsy manomboka ny fifidianana. Dia tonga tany amin'ilay commune zareo nanao an'ilay constatation dia tsara tokoa ilay izy misy soratra naiky, misy soratra V amin'ny bulletin mahery ny 200 io. Dia rehefa tonga tao dia araky ny tenin zareo ndray koa fa hoe défaut d'origine ilay izy avy any Afrique du Sud fa hoe tsisy nanao. Sy nanao intervention ry zareo raha tsy amin'ny 7 alina 29 vita ny fifidianana voniteny ny senity izay nanambara fa hoe mialatsiny amin'ireo vahoaka fa ireny zavatra isan'ny tsarao tany iny dia erreur l'impression avy any Afrique du Sud. Misy fingana politika goavana tia nantontona an'ity kandida Arema ity ankehitriny mba hampandaniana ny kandidatoana amin'ny fanjakana any an-toerana. Ankilany ihany koa any Marovoay nilaza ny torin'ny kandida Brunly avy amin'ny Mapara.
nanery ny lehiben'ny distrika hampandany kandidam-panjakana ho izy minisy mpanjakana telo avy amin'ny governemanta. Nidina tany an-toerana ireo solon-tenam-panjakana ireo ny alarobia izay nifarana ny fampielezan-kevitra. Nisy membre ny gouvernement anankitelo tao anatin'io hélicoptère io miaraka ny conseil spécial ny présidence. Rehefa tonga atao maro hoe moa zareo tonga dia namantana tany an-tranony andriamatoa chef de district nanao pression chef de district hoe tia ny candidat-panjakana izay tsy maintsy ataony ny alany azy. Io candidat-panjakana izay lazan'ireo olona avy aty Antananarivo moa dia maire am-perinasa amin'ny commune rurale n'Ambolimoty andriamatoa Saoby. Dia vony pression tsy maintsy atao izay alany an'io candidat io satria raha vao tsy lany io dia ianao ny voalohany indrindra miala amin'ny toeranao ma chef de district anao tsy vitany miala fotsiny fa sans portefeuille fa dia mijanona ao garage ianao any amin'ny ministère izay misy azy any zany any amin'ny intérieur tiako resahana amin'izay. Nandiso ny fisian'izany kosa ny solon-tena gouvernemanta izay azonay an-tarobia nampatsiahy ny andraikitra tokony hosahan'ny solon-tenam-panjakana tahaka ny lehiben'ny distrika sy ny ben'ny tanàna no nataon'izy ireo tany amin'ny distrika efatra. Raha tsy ahivina, tsy nenjehana teny amin'ny fitsarana ny lehiben'ny distrika Marivoay rehefa nanohana kandidata amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka voalohany. Io olana io izay anisan'ny antony namerenana fifidianana tany an-toerana raha nitatitra ny CES taorian'ny famoahana valim-pifidianana teo. Nanamafy izany ny solon-tena Seny tany an-toerana. Somarina zany raha ny fahitana azy satria zay aty misy olona maromaro zay aty misy sécurisation aty tena matanjaka be mihitsy satria nisy renfort avy any Majingany manao renforcer an'le bureau de vote rehetra rehetra ny sécurisation ary ny chef de district zany raha ny fahitana azy tsy mikasikasika resaky fifidianana mihitsy. Ny olon'ny présidence izay tonga taty tsy fantako hitany olon'ny présidence taty fa ny olona hitany any an-dalo taty zay moa tsy tafiresaka aminy dia ministre ny pêche Amad satria ne iny ny tena mission taty an-dalo izy ray andro tsy ampy ray andro akory quelques heures de là. Manahoana fahaleovantenan'ny Seny tamin'izao fotoana izao? Tsy mbola nisy fitoriana mipetraka aloha hatreto eny amin'ny HCC izay misy ny fitoeran'ny CES. Aorian'ny 7 Aogositra ho avy izao no hamoahan'ny Seny tamin'ny vokatra feno vonjomaika raha ny tetin'andro hatreto. Mazava aloha izany fa miazakazaka manohana ireo kandidat tsy miankina ny HVM ankehitriny ary manao ny hevitra rehetra hampandaniana azy ireo. Trangam-piarahamonina kosa no injantsika ny fampalalam-baovao mitetina 10 tapitrisa ariary na 510 tapitrisa FMG ny chèque carburant oska tratra ny zandary avy amin'ny bourgade ao fiadanana teto Antananarivo. Misa eny ireo mpanao ratsy mpianaka ny roa amin'izy ireo 20 taona ka hatramin'ny 40 taona. Tamin'ny 12 Aogositra hatramin'ny 15 Aogositra teo no tratran'izy ireo tamin'ny velam-pandrika izay nataon'ny zandary. Ilay iray mpianakaviana izay tratra no nanoro ny ambiny miaraka tamin'ny fitaovana maro ampiasain'izy ireo taorian'ny famitoran'izay natao dia niaiky ny asa ratsy nataon'izy ireto fantatra ihany koa fa efa fanaony izao ary efa ela araka ny fanazavana azo hatrany dia efa tena zadrara mihitsy ireo olona tratra ireo. Fa eo amin'ny tontolon'ny serasera kosa indray ny 17 jona 5 izao no fe-potoana farany tokony idirany fahitalavitra rehetra eto Madagasikara amin'ny rafitra TNT. Raha ho an'i Madagasikara manokana mitetina 70 tapitrisa dolara amerikanina no ilaina amin'ny fametrahana ity rafitra ity. Saika ny fahitalavitra zandriny eto an-drenivohitra no manana ny fitaovana sy ny fahafahana avy hatrany dia miantsehatra amin'izay rafitra TNT izay eto amintsika isaky ny miova amin'ny fidirana amin'ity rafitra TNT ity ny fahafahana mandray ny sary sy ny feo amin'ny alalan'ny zanabolana na ny satelita ho an'ny mpanjifa rehetra sy ny tsy fampiasana ny fréquence UHF intsony no tanterahany io hariva io ny atrikasa ny fifampizarana traikefa eo amin'ireo mpandraraha misy eto Madagasikara sy ireo avy amin'ny Guinée izay efa nampiasa izany teknôlôjia TNT izany. Hoentsika mamarana ny fampalalam-baovao mitohy ny fanoherana ao Pakistan ny amin'ny fitakina ny alan'ny praiminisitra eo amin'ny fitondrana. Ny marina teo fahitalavim-panjakana iray no ndiran'ireo mpanao fihetsiketsehana-keriny etsakila amin'izay efa mandrangaranga manakaiky ny fonenan'ny praiminisitra ireo mpitokona mangataka ny fialany. Fanadininy teo amin'ny sary ny France 24. Nitohy ny fifandonana ao Islamabad renivohitra Pakistan hatramin'ny alina ka hatramin'ny maraina teo. Nandoro fiara maromaro mikasa ny hiditra ao amin'ny trano fonenan'ny praiminisitra ireto farany ka antony idiran'ny mpitandro filaminana antsehatra andravana izany.
mandefa bomba mandatsatra ranomasy ireto farany saingy tsy naomby izany vokatry ny orana mikija miseho any an-toerana hatramin'ny maraina teo. Efa nisany koa ny fitoriana mipetraka ho an'ireo filohan'ny antoko-panohitra izay nambara fa tompon'antoka amin'izao savorivoro politika any Pakistan izao. Omaly ihany no efa nivory ny tafika tany an-toerana ary nilaza manoloana ny tsiraraha ity fa manohana ny fanapa-kevitra ny fitondra-joro amin'izao fotoana izao. Raha tsy ahivina ny asabotsy lasa teo, miisa 20 ireo mpanao fihetsiketsehana naratra mafy vokatry ny fifandonana niaraka tamin'ny mpitandro filaminana no fitakiana amin'ny fialan'ny praiminisitra pakistanais Nawaz Sharif. Tsy niato ny fandefasana bomba mandatsatra ranomasy tamin'ireo mpitokona anarivona tany amin'ny renivohitra Islamabad. Voalohany no nampiasa fitaovam-piadiana fanoherana toy izao tamin'ireo mpitokona mpitandro filaminana taorian'ny Tranganseo roa herinandro lasa izao nandritra ny fitokonan'ny mpanohitra Tahir ul Kadri sy Imran Khan. Manoloana ny lapan'ny parlementera no nanaovan'izy ireo ny fitakiana ary nikasany ho an'ny fonenan'ny praiminisitra. Raha ny tombatombana mivoaka io atoandro io, efa manakaiky ny trano fonenan'ny praiminisitra ireto mpitokona ireto. Amaranantsika tanteraka ny fampahalalam-baovao mienjandro ny tady eo amin'ny mpitantana ny Universiten'ny Tomasina sy ireo mpianatra. Tsy fitovikevitra mahalona ny famoahan'ny filakevim-pitantanana ny Universiten'ny Tomasina ilay fanapa-kevitra fanesorana ireo mpianatra ao anatin'ny campus Barikadimy ny asabotsy 9 septambra izao no fe-potoana farany nomeny fiadidiana ny Universiten'ny Tomasina ialany ireo mpianatra. Tsy manaiky izany anefa ireo mpianatra ny DEG Saratsy Ivina izay efa nahazo fampilazana tany aloha ny 12 aogositra no fidirana kanefa tonga teto ireo mpianatra avy lavitra. Androany isy ny hetsika ampilaminana nataon'ireo mpianatra izay nilazan'izy ireo fa tsy hiala ao anatin'ny campus mihitsy izy ireo ary tsy mankasitraky ny fanapa-kevitra noraitsy ny filan-kevim-pitantanana ny Universiten'ny Tomasina sy ny fiadidiana ny Universiten'ny Tomasina iny. Nisy ny filanjana sora-baventy nandritry ny hetsika nataon'ny andron'ny alatsinainy ity nanambara ireo mpianatra fa sahirana ara-bola ary tsy afaka ody noho izany. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fitakiana, ny fampitahana ny noty sy ny taratasy-panadinana miaraka amin'ny Bianco. Nilazanao hetsika ampilaminana ihany koa moa ireo mpianatra ao amin'ny campus ny Toamasina ireo. Dia izay ihany koa tomboky lasy tomboky vavy no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity. Isaoranao niaraka tamin'ny hatramin'ny faramamy fotoananao andray ao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay amin'ny valora sasany veloma tompoko.